Ivoaka ny alatsinainy 7 Jolay ho avy izao kosa ny didim-pitsarana mahakasika ny raharahafidinana an-dalambe izay notanterahany antoko avitra ho an'ny firenena. Araka izany tonga maro nanotrana n'Andriamatoa Lazara Zafiarson sy ireo 7 mirahalahy namany ny pomba azy tamin'ity andro androany ity. Amin'ny faha-7 ny volana Jolay ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana ho an'ny kandida Lazara Zafiarson sy ireo mpiara-dia aminy miisa 7 mirahalahy nosamboriny mpitandro filaminana avy amin'ny Hémorragie ny talata 13 Jolay lasa teo. Tsy nahazo fahafahana vonjy-maika izy ireo ary mbola niverina ny tanana any amin'ny fonjana Tanimora. Androany moa no niatrika fisarany ity kandida ny antoko-avitra amin'ny firenena ity sy ny mpiara-dia aminy ka naharitra ora 4 ny fihainoana azy ireo. Zay koa moa zany tao anatin'izay nangataka fahafahana vonjy-maika satria tsy voaka androany ny didy dia teo moa zany hitantsika fa tsy voaka androany ny didy fa amin'ny alatsinainy dia ny fahafahana vonjy-maika moa tsy nahazo sika zany dia miandry ny didim-pitsarana. Nisafidiny tsy haneho hevitra ny avy amin'ny antoko-avitra ho an'ny firenena fa hiandry kosa ny valiny ny didim-pitsarana. Ambarany avy firenena fa mila fotsy mangataka avoaka fotoany mipetraka ambany fahendren'ny fitsarana ny didim-pitsarana. Vesatra hitazomana azy ireo ny fanatanterahana fihetsiketseham-bahoaka tsy nahazona lalana teny amin'ny 13 May Analakely ny 12 sy 13 Jolay lasa teo. Ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ary ny fanevatevana mpitandro filaminana.